vavaka asika rehetra tompoko. Ataonao ahoana tokoa moa re Jesosy ny tsisy saotranao, noho ny alehibe ny fitiavanao sy ny famondramponao. Fa na dia mpanota mahantra aza zay dia tsy mba nafoinao. Fa namondranao fona avelanao eloka, nalanao hiala tamin'ny fahafatesana ka nafindranao ao aminao, dia ao fiainana manak'izay ao aminao zany Jesosy. Nasanganao zanak'Andriamanitra. Tandovan'Andriamanitra ray lova aminao Kristy Jesosy. Tsy mendrika anay zany no ny aratsy anay. Kanefa misaotra Jesosy manana Andriamanitra tahaka anao zay mora fanahy, mamindra fo, miantra, mandefitra, mamela eloka ary manome anay ny tsara indrindra dia ny tenanao zany. Ka manasa anay mba ho voadio ny tenanay manontolo sy ny atinay rehetra any. Satria zany ao anatinay zany Jesosy feno fahalotoany zany. Ny fonay Jesosy maloto zany, sasao diovy mba ho mendrika ny ho lapanao Jesosy, ho velonao anatinay. Ho anjakany fanahinao, anjakany teninao, mba ary ny teny Jesosy eo tondra fiainana ho anay. Naran'i Jesosy. Amen. Roa indrindra ry havany dia misaotra an'Andriamanitra indray sika mahazo ity fotoana ity a. Azahoantsika miaino ny tenin'Andriamanitra zay teny velona tokoa, mitondra fiainana ho antsika, mampahery antsika ao anatin'ny aty sarotra maro samihafa zay atresika am'izao fiainana izao. Ny tenin'Andriamanitra nofidiako ho zaraina fohy amintsika dia ny Efesianina toko 2:1 ka hatramin'ny 10 dia mitohy zany amin'ny 2:20 ka mahatratra ny 2:20. Efesianina toko 2:1 ka hatramin'ny 10 dia sambikina any amin'ny 2:20 hatramin'ny 2:20. Dia toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nareo dia efa novelomin'ny fonam-bola matiny ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay nalehanareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Dia eo amin'ireo koa mitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika, ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana koa toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehibe ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana aza isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy. Fahasoavany namonjena anareo, ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba hasehony amin'ny andro avy ny habe ny haren'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavany namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fa ndra ho isy irearea. Vasany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo aminy. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no rafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka orona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ray maso manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminao rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ity toko 2 amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina ity ry havana dia manana atao hoe fony, na ataoko hoe andininy fanalahidina versekle. Dia ny andininy 20 zay nivakisika teo hoe Kristy Jesosy no fehizoro indrindra.
Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Io no fony izao ten'Andriamanitra izao. Ina moa dikan'izany hoe Kristy Jesosy fehizoro indrindra zany. Ny fehizoro indrindra ry havana dia anambarana indrindra ny hoe fototra iorenana. Ny fehizoro dia lazay ny teny frantsay hoe pierre angulaire, zany hoe rehefa manao trano dia manao vato fototra na manao fototra atao matanjaka tsara zany fototra zany mba tsy ho rava ny trano, mba hiorina tsara ny trano, mba tsy ho hiozongozona ny trano, mba tsy hirodana ny trano. Reto dia mandray zany ohatry zany ny apôstôly Paoly mampitomboka ny fiangonana Efesosy mba haiorina tsara amin'ny Kristy Jesosy. Ary zany ry havana no afatra lehibe sy matanjaka am'izao ten'Andriamanitra zay nomena antsika zao, ny hanorenanao ny fiainanao ny Kristy Jesosy ho fehizoro ny fiainanao. Rehefa Kristy ny fehizoro ny fiainanao dia tsara orina zany fiainanao zany, ary tsy ny fiainanao ihany no tiany Paoly apôstôly, ny tiany tompo hanorenanao ny fiainanao ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ny tokantranonao koa no tiany Jesosy haorina eo aminy, mba ho Jesosy ho fehizoro ny fiainanao, fehizoro ny tokantranonao. Io no zavatra lehibe. Rehefa Jesosy no fehizoro ny tokantranonao dia zao, na avy ny orana, avy ny tafio-drivotra, avy ny cyclone, avy ny hainandro, avy ny ririnina, masy orina zany. Fa raha ny trano tsy miorina amin'ny Kristy dia tahaka ny trano miorina ambony fasika zany trano zany, ka raha avy ny tafio-drivotra ny anjera mitaraboka zany. Ary raha finoana tsy miorina amin'ny Jesosy dia mora mirodana izany. Fa ny atao hoe mirafitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho fehizoro ny fiainanao dia zao, tsy miovaova, tsy mivadibadika, miorina tsara, mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, satria Jesosy ny fehizoro ny fiainanao, fehizoro ny tokantranonao. Ary izy no miazona izany tokantrano zany, izy no miazona ny fiainanao mba tsy ho rava, mba tsy ho levona, fa ho velona. Aiza ny toerana anehoany Jesosy ny mahafehizoro azy indrindra izany. Ny nahafatesany teo ambony hazo fizarena sy nitsanganany tamaty ry havana, eo no mahafehizoro amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha ivelan'io no hanorenanao ny fiainanao, Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Raha ivelan'io no hanorenanao ny tokantranonao, raha ivelan'io no hanorenanao ny finoanao sy ny fanantenanao, dia ho ravo zany. Hoy Paoly mampitandrina, raha am'izao fiainana izao ihany no anantenanao ny Jesosy, anantenanao ny Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra ianao. Inona moa ny soa azo ny olona hoe Jesosy raha mahazo zao tontolo izao izy kanefa very ny aina. Ny tiany tompo hampitaina aminao ry havana dia ianao hidaraboka tanteraka eo amin'ny tongony, hametraka ny andronao sisa rehetra ao aminy. Jesosy eo ny tenako rehetra atolotra anao, Jesosy ny androko sisa omeko anao zany. Jesosy eo manjaka feno, ianao ny kapiteny ny fiainako Jesosy, ianao ny mpanjaka ny tokantranoko Jesosy, ianao ny mpanjaka ny foko Jesosy. Io no atao hoe mirafitra amin'ny Jesosy ianao. Sarobidy, satria tsy miantoka ny fiainanao am'izao fiainan'izao ihany zany, fa miantoka indrindra koa ny mandrakizay ao an-danitra. Miantoka anao ara-tena, ara-tsaina, ara-panahy, ary ny tokantranonao sy ny mandrakizainao sy ny mandrakizay koa izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany. Harena no ilazan'ny Paoly apôstôly izany, harena, manan-karena
Jesosy harena inona zany efa nazana ny arena dia mieritreritra volany maro, mieritreritra volamena ny sasany, trano lehibe sy ara tare vaovao. Tsy rasy zany, ilainy zany. Fa eto Paoly dia mamaritra ny harembe ananan Jesosy zay tia nomenanao androany. Harembe ananan Jesosy tia nomenanao androany. Ny andinin'ny faefatra dia lazain'ny apôstôly Paoly fa manan-karena amin'ny famindram-po sy ny fitiavana Jesosy. Manan-karena amin'ny famindram-po sy ny fitiavana Jesosy. Ny andinin'ny fahafito dia mafisy ny apôstôly Paoly zany. Manan-karena amin'ny fahasoavana sy ny fahamoram-panahy. Zany areny zany ry havana no tiany Jesosy hanorenanao ny fiainanao, ary tiany ho zarainao aminao iainanao koa zany harembe vava omenanao zany. Famindram-po, fitiavana, fahasoavana, fahamoram-panahy ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsindrian'ny Paoly tsara hoe fitiavana, fahasoavana, famoram-panahy, famindram-po ao amin'ny Kristy Jesosy. Manan-karena am'izany izy, ary zany no arena omeny tompo anao, tsy misy arena mihoatra noho izany. Andeha ho raisitsika ny teny hoe fahasoavana sy famindram-po ary famoram-panahy. Mitovitovy hevitra ihany ireo teny ireo, mifandray ireo teny anankitelo ireo. Isan'ny toetra n'Andriamanitra izy io, ary tokony ho toetra ny mino zay tena manana ny Kristy ho fehizoro ny fiainany. Inona no atao hoe fahasoavana? Na fahasoavan'Andriamanitra? Io le lazain'ny Martin Luther hoe sola gracia, zay isan'ny maha-luterana antsika. Matetika ny maro dia raha teraka an'izany dia rabaina mahazo fahasoavana. Nahazo trano tsara tarehy rabaina mahazo fahasoavana, hoy ny fitenin'ny olona sasany. Fa Paoly na ny teolojia luterana, ny fahasoavana dia tsy zany fa fitahiany zany. Fa ny fahasoavana dia Andriamanitra mamindra foa amin'ny mpanota amina ny lorana ny Jesosy ho faty teo amin'ny azo fizaliana ho an'ny mpanota. Io ny fahasoavana ry havana. Fa ny vola sy ny trano sy ny zaza zay lazany eo dia tany sainy Deutéronome 7:20 mazava tsara hoe hotahina ianao an-tanàna, hotahina ny ateraky ny kibonao sy ny sisa. Vokatsy ny fahasoavana ny fitahiana. Fa sy ny fitahiana no atao hoe fahasoavana, fa ny fahasoavana dia Kristy no vonga-pahasoavana. Ny lalàna dia tonga tamin'ny Mosesy, fa ny fahasoavana kosa hoy ny soratra masina dia tonga tamin'ny alanan'i Kristy Jesosy. Jesosy Kristy no vonga-pahasoavana dia nafatesany teo ambony azo zay. Dia zany vonga-pahasoavana, vongan'ny famindram-po, vongan'ny famoram-panahy zany indrindra no miditra ao amin'ny tokantranonao, no miditra ao amin'ny fonao. Hanenina hamindra fo aminao izy. Hanome ny fahasoavany anao izy, zay miteny aminao ampo anao ny fahasoavako. Tena ampo amin'ny fiainanao na amin'izao fiainan'izao na ny mandrakizay, zany fahasoavany zany. Mahafinaritra ny ry havana ny lazan'ny tompo izany famindram-pony sy fanteferany sy ny famoram-panahiny zany. Eo dia resika ny fitomaniana toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo zany Jehovah ny famindram-pony, izy Jeremia hoe ny famindram-pony Jehovah no tsy nahalany ritrantsika. Ny famindram-pony Jehovah no tsy nahalany ritrantsika. Na ny fahasoavan'Andriamanitra no tsy nahalany ritrantsika. Na ny fahasoavan' Jesosy Kristy no tsy nahalany ritrantsika.
toizan'ny Isaia zany amin'ny Isaia 4:15 tsy mba hiala aminao ny famoram-poko, ny famoram-pony Jesosy, ny fahasoavan'i Jesosy tsy miala aminao mandrakizay satria tiany ianao, tiany koa. Aho aven'ny Jeremia ihany zany, amin'ny Jeremia paraiky amin'ny 3:7 fitiavana mandrakizay no ny tiavako anao ary zany no ampaharetako famoram-po aminao. Ao am Jesosy zany ten'Andriamanitra telo ny tany saina momba ny fitiavana sy ny famoram-po zany no tanteraka. Ka izany no harena omen'Andriamanitra anao de ny zanany lahy tokana. Vonga ny pahasoavana, vonga ny famoram-po, vonga ny fitiavana, vonga ny famoram-panahy. Lazay ny teny frantsay hoe grâce incarnée, amour incarné. Fahasoavana tonga nofo, fitiavana tonga nofo, tonga nofo amin'ny fiainanao izy ka miditra ao izy. Ary io no mahafezo azy indrindra ry havana. Izy no tsy mahalany ritra anao. Maro angeny efa nodimany, raha ny fahotako na ny faratsy anao de tokony ho levona efa maty isika. Araka ny Romana 5:17 hoe fahafatesana no tambony ota. Efa misy toy mahafinaritra amin'ny Romana 5:17 hoe fa fiainana mandrakizay kosa no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Eto dia ambarany tompo tsara fa mandrakizay ny fitiavana, mandrakizay ny famoram-pony, tsy miala aminao zany famoram-pony, avaozy ny samarainy zany. Vo mifoy anao dia hoy ny tompo aminao, hoy Jesosy aminao, havaoziko indray ny famoram-poko aminao, havaoziko indray ny fitiavako anao, havaoziko indray ny fanekena vaovao zay nanasako ny rako noho ny fitiavako anao. Andeha angeo zerentsika ny fanehoan'ny Paoly izany famoram-po sy fitiavana, fahasoavana, fahalemem-panahy, fandeferan'ny Kristy ampanoto zany andininy voalohany amin'ny perikopasika zao. Ary ianareo de efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Novelominy fony mbola maty ny fahotana. Inona moa ry havana ity famoram-po ty? Ny famoram-po de zao ny tsy nitanisana ny helokatsika, ny tsy namalian'Andriamanitra antsika ka no kapony na no vonoiny no ny fahotantsika, ny namelan'ny helotsika no atao famoram-po zay niorona amin'ny fahasoavana, ny nanamarina ny mpanota meloka no lazaina fa marina, no mpanota maloto no misasano sy dioviny tamy rany ka tonga madio sy maso leo anatrehany. Ary lay zanaky ny devoly, zanaky ny filaniota, zanaky ny filanofo no tonga zanak'Andriamanitra velona, mpandovan'Andriamanitra ary piray lova amin'ny Kristy Jesosy. Famoram-po ane zany, famoram-po zany raha tsy namoran'Andriamanitra fosika fa nilanjainy amin'ny balansy hoe arakaraky ny habe ny asa tsara ataonao no mahavelona anao, fa zay manota tonga de maty avy hatrany. Tsy tsisy tavela raha nitanisa heriko ianao tompo, izy ny soratra masina, iza no azanona tompo, na ny tenanay zao aza efa leva efa maty, satria mpanota koa kanefa misaotra an Jesosy no fitiavany sy ny famoram-pony, fanisasany sy ny diovontsika rehetra ka olona voavela heloka ary marina eo anatreny satria zanak'Andriamanitra, mpandovan'Andriamanitra ary piray lova amin'ny Kristy. No velominy fony mbola maty ny fahadisoana. Taiza no nanangarany antsika Paoly amin'ny Romana 5:9 manazava azy niarana levona tamin'ny Kristy tamy batisitsika ary niarana tsangana tamy olona nitsangana amin'ny maty ara-panasady sika noho ny finoana any Kristy Jesosy, noho ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fizaliana sy ny fizanganany dia natsangany tsika zay meno rehetra, zay vita batisa rehetra, ny meno no atao hoe nitsangana amin'ny maty
maty aloha tena de mampianatra hoe zay toerana misy ny finoana de misy an Jesosy nitsangana tamaty raha omponao lay finoana de zao misy an Jesosy nitsangana tamaty ianao ary nitsangana maty ara-panahy am'izao fiainan'izao ary mbola hitsangana maty handova fiainana manak'izay ratsay tena sarobidy zany ny andininy faharokatra amy fahatelo de ampianarin'ny Paoly mazava tsara fa isika taloha dia nandeha vozy ny filaniota ny filany ny fomba n'izao tontolo zao zanaky ny tsy fanarahana aza tena andevony devolo tanteraka io ny famotinana ny andininy faharokatra amy fahatelo koa de tena zanaky ny fahatezerana isika vokatry zany zany miaina eo ambany fahatezeran'Andriamanitra ary ny tampony am'izany fahatezeran'Andriamanitra zany de ny fahaverezana manak'izay eo amieny kanefa tsy ho tezitra aminao intsony aho hoy ny tompo ilay tianao fa amindra fo aminao amin'ny fitiavana manak'izay amindra fo aminao noho ny amy Kristy Jesosy ary tianao manak'izay noho ny amy Kristy Jesosy iza ry ano mba ho tiavana tahak'izany tsy mendrika aho Jesosy io kanefa misaotra anao manaiky andray ny falitoko sy ny faharatsiako ka anasy zany ka mba ho tonga olona vaovao aho mba ho tahaka ny lazany apôstôly Paoly hoe raha misy olona amy Kristy dia olona vaovao manana ny Kristy nitsangana tamaty ka ny novelominy de zao olona nitsangana maty sady manana ny Kristy nitsangana maty ao anatiny izy tsy zaho intsony novelona hoy ny apôstôly Paoly fa Kristy ilay nitsangana tamaty novelona sy manjaka ary manapaka ao anatiko Andriamanitra manakarena famoram-po manakarena fahasoavana manakarena famoram-panahy manakarena-pitiavana ao amy Kristy Jesosy andeovakisia kely hoe io andininy io fa mahafinaritra io andininy zay hitandrosany Paoly an'izany ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahafito naran Jesosy fa Andriamanitra zay manakarena amy famoram-po noho ny alehibe ny fitiavana zay nitiavana atsika na de fony mbola maty ny fahadisoana azy sika de nahavelona atsika niaraka tamy Kristy fahasoavany namonjenareo niara-natsangana isika ka niara-napetrany ao an-danitra ao amy Kristy Jesosy mba asehony amin'ny andro avy ny habe niareny fahasoavany amy famoram-panahiny amitsika ao amy Kristy Jesosy niara-natsangana isika niara-napetrany ao an-danitra riavana ny zava-dehibe de zao harena lehibe nomen'Andriamanitra anao zany fahasoavany zany zany fitiavany zany zany famoram-pony zany famoram-panahiny zany satria ao amy Jesosy maty teo ambony afizereny sy nitsangana tamy maty nirafetany zany fitiavany zany famoram-pony zany famoram-panahiny zany Jesosy ilay fitiavana tonga nofo fahasoavana tonga nofo miditra amy fiainanao miditra amy tokantranonao zany no harena manomboky zao raha mivavaky ianao de azo adino Jesosy eo meo anahy niarenao niareny fahasoavanao meo ahy niareny fitiavanao meo ahy niareny famoram-ponao meo ahy niareny famoram-panahinao mba hanany zany fitiavany zany koa mba hanany zany fahasoavany zany koa mba hanany zany famoram-panahy zany koa mba hay andefotra sy hay amela heloka koa fa matetika ry havana ianao efa navelany tompony helokao efa natsangana tamy maty ianao kanefa tsy mahay mamela heloka sarotra mpiavanina isy miteny hoe sarotra mpiavanina ny kristiana sa tsy manaiky an'izany fa ny olona tena manana an Jesosy de mahatsapa tsara hoe tsy mendrika izy ka navelan Jesosy ny elony tokony ho faty izy satria ambany fahatezerana kanefa nalan'Andriamanitra niala tamy fahafatesana ny fina ny fiainana eto de mampahatsiaro ny teny soratra maro sarovina ty lavaka anakanana hoy Paoly amy mpanota de zaho ny lohany kanefa namindrany fo namandra'Andriamanitra fo ianao ravana aoka mpamindra fo ianareo ny tompo tahaka ny rainareo mpamindra fo ary farany de zao ry havana napetrany ao an-danitra isika niana napetrany ao an-danitra dikany de zao
mpamitova fiainana manak'izay zay manao an'i Kristy Jesosy ho fehizorony fiainana. Ary de ny eto an-tany de miaina sady zany fiainana manak'izay zany araka ny teny Jesosy hoe indro ny fanjakan'Andriamanitra de ao anatinareo miaina fiainan-danitra sady izy de ny fiainam-pitiavany zany, ny fiainan'ny famindram-po zany, ny fiainan'ny fahalemem-panahy zany. Mangatao fanahy masina ry havana fahavokatry ny fanahy zany fitiavana sy famindram-po zany, fahalemem-panahy sy fahasaran-toetra zany. Fa raha tsy manana ny fanan'Andriamanitra ianao de tsy anana an'izany araka ny teny Paoly amin'ny Galatiana 5:5-6 sy ny manaraka hoe ny vokatry ny fanahy de fitiavana sy ny sisa. Ary ampianarin'ny Paoly anefany hoe tsy avy amin'ny asa tsara izany, satria misy ny olona rehefa manomboka mizoro izy ka manomboka mifadiny ota, tsy mitsangatsanga, tsy mangalatra isy de everiny hoe izany fahamasinany zany no namonjena azy no miasa tsara nataony andovany ny fiainana marak'izay. Fahasoavana no namonjenanao, zany hoe Jesosy maty teo amin'ny reasy izay no namonjenanao sy namonjenahy fa tsy niasa tsara ataoko. Saingy rehefa voavonjy aho de lazainy Paoly etony hoe voaforona ataon'i Kristy Jesosy sika mba hanao asa tsara. Inona moa ny asa tsara ataon'ny kristiana? Ny asa tsara zay ny raha ny tompo anao. Voalohany ny asa tsara tian'ny tompo ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ny kristiana de ny zara ny ten'Andriamanitra io no asa tsara voalohany. Avy eo ireto harina zay asain'i Jesosy ho zarainao reto de ny fahasoavany, ny famindram-pony, ny fitiavany, ny famoram-panahiny. Izany no harina asainy zarainao am'izao tontolo zao. Fa raha manana an'izany ten'Andriamanitra zany izay harena ho zaraina, manana an'izany fitiavany zany, manana ny fahasoavana, famoram-panahy, famindram-po de zao manana koa ny harena ilaina am'izao fiainana zao. Ka sao aloha Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia omeny anao nge ny zavatra rehetra am'izao fiainana zao. Fa tsy hoe raha tsy mahazo harena Jesosy, raha tsy manam-bola, raha tsy manana tômôbila, tsy manana fiara de anako anao Jesosy. De hiala ianao zany araka ny tenin'ny Paoly hoe raha am'izao fiainana zao ihany anantenanao Jesosy, ka hiala anao raha tsy mahazo zay ilanao am'izao fiainana zao de mahantra indrindra noho ny olona rehetra ianao. Fa saingy zao kosa nanontaniana Solomona hoe inona no angatahinao amin'ny tompo, de hoy Solomona fahendrena no angatahiko. Satria tsy vola mankarena nangatahinao Jehova de omeko anao koa ilainao am'izao fiainana zao. Mangatao ny fahendren'Andriamanitra mba ho kristiana feno ny fahendrena avy amin'Andriamanitra, feno ny fahendrena avy amin'ny Jesosy, feno ny fahendrena avy amin'ny fanahy masina, lay fanahy ny fahendrena sy fahazavan-tsaina azo anao. Mizaran'i Jesosy fa io no asa tsara, izara ny fitiavan'i Jesosy fa io no asa tsara. Ary avy eo ny azo tsara ho Jesosy mamaovao tsara de ny toetra mahamendrika ny kristiana koa no voatsara zay asehonao amin'ny asa tsara rehetra. Tsy zay no amonjena fa ny olona voavonjy nandray an'i Kristy de manao asa tsara eo amin'ny mpiaramonina aminy, amin'ny mpiarabelona aminy. Ravana hoy ny andinin'ny 20 ka hatramin'ny andinin'ny 22. Fakisika amin'ny anaran'i Jesosy. Natsangana teo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra ao amin'ny rafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka orona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Mirafitra ao ianao, aoronao ianao, mitombo ao ianao, tempolin'Andriamanitra ao ianao, ary fonenan'Andriamanitra ao ianao. Afinaritra keny ny tanosan'ny Paoly hoe rehefa mametraka an' Jesosy ho fehizoro ianao de misy ambaratonga ny fiainanao zay iainanao ny maha-kristiananao. Voalohany dia Kristy Jesosy no ataonao fehizoro ny fiainanao. Ny faharoa dia aoronao koa ianao ambonin'ny Kristy. Zany hoe Kristy mifototra, eo ianao no miorona. Ny dikany de miorona am' Jesosy maty sy ny sangana amin'ny maty. Fa tsy hipetraka ambaninao a Kristy, sy zay ny tena Paoly azavaina fa ny finoanao, ny fiainam-panahinao, ny fanantenanao de miorona am' Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty. Io ny fehizoro ny fiainanao, io ny fehizoro ny finoanao, io ny fehizoro ny teolozianao, io ny fehizoro ny fanantenanao. Ary eso zay
rehefa miorona eo ianao de mirafitra koa, tsy vitany miorona mipetaka eo ambony fa mirafitra kole sara eo anao, mifandray tsara tahaka an'izao na 2020 hoe zao ny tena voaloboko i Jesosy ary ianareo misampana miray aina am' Jesosy midikany amy rafitra, misy communion de vie am' Jesosy, misy fifandraisana tena tsy azo sarahana na relation intime spirituelle hoy ny teny frantsay. Ka am'izay fotoana zay de zao Jesosy no miazona anao amy tanam-pahasoavana ka namafy ny tafio-drivotra, namafy ny ady sarotra, namafy ny aretina, namafy ny olana amy tokantrano, ny olana amy zanaka, ny aretina coronavirus, na inona am'izao zavatra rehetra zao ny Paoly amy Romana toko 5 tsy misy mahasaraka anao amy Jesosy na inona ary zany no arena lehibe riavana ny ahaizana amy teny tahaka ny apôstôly Paoly hoe voaraiko le tena arena Jesosy ao ka tsy misy mahasaraka ahy aminao na inona raha tady hitanao anefa teo reraky ianao ngatao Jesosy ao atsangano ao areno ao Jesosy fa reraka sasatra Jesosy satria maro misotro ranomasy riavana, andro ny olana zao, andro ny ady zao, andro ny tafio-drivotra zao amy fomba maro samihafa na manam-bola na mahantra na antonotolony de tena mandalo olana na iza fa rehefa mirafitra amy Kristy Jesosy ianao, miorona amy Kristy Jesosy ianao, mitongo amy Kristy Jesosy ianao ary tonga fonenan'Andriamanitra sy tempolin'Andriamanitra ny fonao sy ny tokantranonao de zao izy miapoka feno anao araka ny tenin'ny tompo hoe zaho tsy andao anao nisy na afianao akory ary indro zaho momba anao mandrakariva hoy ny tompo ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao hoy ny tompo aminao androany. Fitiavana mandrakizay no tiavako anao ary zany mamparetako famindrapo anao voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray sanaka fanamasi zay fazatra amy taloha indrindra ka ho mandrakizay vavaky sika sotranao zahay ry Jesosy tomponay io fa velona ianao, velona hitoia ny mpanota, velona hamindra fo amy mpanota, velona hanome fiainana marak'izay ny mpanota, velona hamaha ny olana sy ny adinay samihafa ny ranomasonay eto am'ty fiainana ity hampandresy anay tsara loatra ianao Jesosy io, tsara loatra ianao satria zay mpanota raindany indrindra ny navelana eloka sasanao sy ny diovinao namindranao fo tsy misy Andriamanitra tahaka anao Jesosy io de misaotra mamindra fo maharitra aminay manavao isanandro ny famindramponao sy ny fahasoavanao aminay mpanota ary tsy vitany manavao fa manome anay fiainana mandrakizay ary miatoka anay koa am'izao fiainana izao saotra Jesosy io. Amen. Raiso ny fitahena fahasoavan Jesosy Kristy tompontsika sy fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fombona fanay masina ho aminareo rehetra ny hatramizao ko mandrakizay. Amen.
Simitarayami Ramiraneri Farafakae Danaizira Je Trizanitanu Javulukia Simitarayami Ramiraneri Farafakae Danaizira